mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandarana manokana izay anarantsika ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alahady ity ary manasa anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aloha andirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara ny izinanitra mbola velom-pisaoranao izay fa menao amin'izao fotoana izao indray fa ny mandinika ny teninao. Tompo vonika ainao indray izahay ka mangataka aminao mba hiteny manoloana anay ary aoka izay feo tsy avy aminao dia ho ampangininao ary ho tanlonaka tokoa ny fonay hitsiriny sy hanjaka ny teninao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia hoe mamita hiraka any amin'ny faritra hafa. Mamita hiraka any amin'ny faritra hafa. Araka ny hitantsika ao amin'ny Baiboly dia nitondra an'ireo mpianany avy any Genesarety Jesosy ka nikany amin'ny faritany Tiro sy Sidona. Nahoana moa izany no nentina avy any Galilea ho any amin'ny toerany Jentilisa izy ireo. Nentiny ho any amin'ny Isa io izy ireo dia teo amin'ny toerana izay manamorona an'ireo faritany vahiny mba hahafahan'izy ireo mianatra eny amin'ny toerana izay tsy azon'izy ireo ny anarana mora foana ihany koa tany Galilea. Dia ampita lesona amin'ireo mpianatra ireo Kristy izay hanampy azy ireo ho vonona ho amin'ny fiantsoana azy izay hanatratra ny vondron'olona rehetra ary anisan'izany ireo mponina tanan-dehibe. Maka isika ny ao amin'ny mpitsara toko fa 3:1 ka hatramin'ny 5. Asaiko ianao nokatra izany ao amin'ny baibolinao ao fa zava-dehibe ny voasoratra ao. Ny voasoratra ao manko fa nampiasain'Andriamanitra ireo vahoaka taloha ireo hizahan-toetra ny finoan'ny Israelita. Mampalahelo fa tsy nahomby tamin'izany fizahan-toetra izany koa ny vahoaka an'Andriamanitra. Fa raha kely ny tamin'ity tranga manokana ity izay milaza manao hoe ao amin'ny mpitsara toko fa 3:1 manao hoe ary naka ny zanaka vavy ny reny ho vadiny izy sady nanome ny zanany vavy ho vadiny zanaka lahin'ireo ka nanompo ny Andriamanina. Araka izany hatrany am-piandohana dia vato mahasolafaka ho an'ny Israely io vahoaka io. Ao amin'ny mpitsara toko fa mpanjaka toko voalohany toko 15 ny voalohany ka hatramin'ny 1:10 ahitantsika ny fifandraisana ety teo amin'ny Sidoniana sy ny Hebreo. Na dia nahazoany andany sy ny ankirany tombontsoa aza ny fifamatorana ara-toe-karena tamin'ny lafiny anankiray dia tsy salasalana fa nisy voka-dratsy teo amin'ny Hebreo ny fanompoan-tsampy isan-karazany reto izay mpiara-miombina antoka tamin'ny ara-barotra. Hita ihany koa amin'ny voasoratra ao amin'ny ten'Andriamanitra io ny maharatsy an'ilay hery miasa mangina avy tamin'ireo. Izany hoe nanambady ny zanaky ny mpanjaka Sidoniana ny Solomona mpanjaka izay nitarika azy ho amin'ny lalan-diso. Fa Solomona ozy izy nanaraka ny Astarta andriambavin'ny Sidoniana. Na teo azy izany tantaran'ny fanompoan-tsampy izany sy ny voka-dratsiny teo amin'ny firenena voafidy dia nentin'i Jesosy ho eo amin'izany toerana izany ihany ny mpianany. Tamin'izany no nanofanany azy ireo ho amin'ny hiraka tanan-dehibe izay misy kolontsaina maro karazany ka nananarany azy amin'ny fitsaratsarany sy ny fizahantavagn'olona ary ihany koa nanomezany mpanaraty azy modely ny amin'ny asa misionera an-tanan-dehibe amin'ny kolontsaina rehetra sy ny firenena rehetra. Miatrika zavatsarotra maro ireo misionera adventista an-tanan-dehibe. Anisan'izany ny olana ara-pahasalamana, ny olana ara-tontolo iainana ary azo tanisaina koa ny alafon'ny vidim-piainana, ny fanavakavahana amin'ny endriny isan-karazany, ny fanindraindram-pirenena, ireo faneriterena eo amin'ny fahafahana ara-pivavahana sy ny fahafahana maneho hevitra. Na eo azy ireo sakatsakan'ireo dia mila miasa ho an'ny tanan-dehibe tokoa isika.
ary aoka ny fanahy masina hiasa amintsika ny amin'ny zavatra tokony toe-tsaina sy ny toe-po tokony ananantsika ahafahantsika miasa ho an-tanan-dehibe. Avakasika ny Andriamanitra tsara ny an-danitra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao zany. Saotra manome ohatra ho anay indrindrandrindra ny amin'ny toe-tsaina sy ny toe-po ary ny tokony ho tandremanay rehefa mitory amin'ny tanan-dehibe izay. Angataka aminao mba hampianatra anay misimisy kokoa hatrany amin'izany ary ampivonina anay ny amin'ny sedra ho lalovanay ka mba hivoaka mpandresy tokoa zahay satria miaraka aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.